Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho antsika tsirairay avy izay niaino izao vatsim-panahy izao. Vavaka antsika tompoko. Endre ny lehiben'ny fitiavanao ry Andriamanitra Ray Zanaka ary fanahy masina ary tsapanay tokoa ny fitiavanao anay Jesosy Kristy Tompo satria sarobidy eo masonao izahay tsirairay avy. Mbola nomenao tombonandro, nomenao fofinaina mahavelona ka dia afaka Jesosy malala hiaino izao teninao izao indray. Haidino ny fanainao masina ao aminay tsirairay avy, azahoanay mandray ny hafatrao, hiaina amin'izany teninao izany ary dia moa avy zato hoe ny arivo entsana pataperana anaty anatinay ny teninao, ahatsapanay sy ahatserovanay fa sarobidy eo masonao izay Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Dia mitenena araka ny fombanao fa vonin-kiaino anao izay mpanomponao, anao ndira sy ny aza ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ampitiavana sy ampifaliana no azahoako miatrano amin'ny tokantranontsika tsirairay avy amin'ny ity maraina ity. Ary izany indrindra no andraisantsika ny lohahevitra amin'izao vatsim-panahy izao izay manambara hoe sarobidy eo imason'i Jesosy ianao. Sarobidy eo mason'i Jesosy ianao. Sokafantsika ny baibolintsika amin'ny filazantsarany Matio toko 7:20, Matio toko 7:20, ny andininy 10 ka hatramin'ny 13:20. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mitandrema fandrao manao tsinotsinona na dia iray aza amin'ny ireny madinika ireny ianareo. Falazaiko aminareo ny anjely any an-danitra mahita mandrakariva ny tavany raiko izay any an-danitra. Ahoana no hevitrareo raha misy olona manana ondry 100 ka maniny anankiray moa tsy hamelany 7:50 eny an-tendrombohitra va izy ka andeha hitady ilay nani? Ary raha tahiny hitany izy dia lazaiko aminareo marina tokoa fa mahafaly azy noho ny 7:50 izay tsy nani. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany dia tenin'Andriamanitra izay fanoharana, fitantarany, milazany ny ondry 100. Ary ireo ondry 100 ireo rehefa nisy anankiray very dia inona ny zavatra niseho sy nitranga? Nafoy ny ondry 7:50 mba hitadiavany ilay ondry very. Izay no manambara fa sarobidy eo mason'i Jesosy ny isam-batan'olona sy ny tsirairay avy izay miaino izao vatsim-panahy izao. Ianao izay miaino ny tenin'Andriamanitra io amin'izao fotoana siory izao dia tsarovy fa na dia izao sy ianao rery ara no petraka sy monina eto amin'ity tany ity dia tsarovy fa Jesosy Kristy Tompo dia nidina hamonjy ahy sy ianao. Izao sy ianao ary ianao ve dia tahaka an'ireny miantso vorona-pihaza avy any Atsinanana Jesosy dia lehilahy avy any an-tany lavitra ahefa ny fikasany ny aminao. Izany hoe Jesosy Kristy Tompo dia manana ny fikasany amintsika tsirairay avy. Izay mahasarobidy amintsika ary izany no nambariny ao amin'ny bokin'i Isaia toko 4:40. Ary tsarova fa ilay lampany voninahiny, ilay fiainany sarobidy indrindra tao amin'ny lampan'Andriamanitra Ray dia nafoin Jesosy Kristy Tompo mba hidina dia ambony tany mba hamonjy ahy sy hamonjy anao. Ary izany famonjena izany dia tsy mitovy ny famonjeny izao tontolo izao. Satria amin'ny lafim-piainantsika tsirairay avy dia te handray anjara, te handray andraikitra Jesosy Kristy Tompo mba haninona? Mba haneho ny heriny, haneho ny voninahiny ary mba hiaro azy, hiaro anao. Ary izany fiarovana izany no andrany mandrakariva ny anjeliny
mba hitoby manodidina antsika ka hanao manda fiarovana ho antsika manoloana ny zavatra maro samihafa. Tsy nisany ny atao hoe ny olombonjena no mamaika an'Andriamanitra ny hoe 9 efa voavonjy, fa izao no mamaika azy lay anankiray very. Izao sianao koa amin'ity andro an'ity dia lay Besiasia. Besiasia tsika no ninona, no ny andalantsika, no ny fahotantsika, no ny tsy fahatanterantsika tsiraray avy. Jesosy Kristy Tompo dia manana lay fo honena, manana lay fo tena feno fitiavana, ka dia nafony navelany ny 9 izay tsy mila famonjena intsony, fa kosa lasa izy nitady azy ianao mba tsy haninona, mba tsy ho lan'ilay bibidia, mba tsy ho lan'ilay ambodia. Manoloana n'izany anefa dia tsarovy fa sarobidy indrindra eo anatrehan'Andriamanitra sy eo amin'ny masony Jesosy Kristy Tompo izao sy ianao. Matetika anefa rehefa tsapantsika izany mahasarobidy antsika izany dia mandray ny famonjena isika amin'ny lafim-piainantsika rehetra. Ka rehefa mandray ny famonjena isika amin'ny lafim-piainantsika rehetra dia inona ny zavatra miseho sy mitranga? Lasa isika mandao an' Jesosy, lasa isika manadino an' Jesosy, lasa isika miala ao amin'ny fanjakany Jesosy. Ary izay no nahatonga ny filazan'ny saran'ny Jaona 9:4 manao hoe ianareo koa va mba te hiala? Mahazo mandeha fa tsisy ilany azy, izay manaja azy amin'ny molotra fotsiny nefa ny foa dia lavitra azy. Izay lazain'ny Matio koa 5:5. Izany no teny nambaran'i Jesosy satria betsaka ny olona izay nahazo ny famonjen'i Jesosy natsiaro izay hoe sarobidy eo mason'i Jesosy nandray ny famonjena izay, fa rehefa avy eo dia mandao, miala. Ary izay nahatonga an'i Jesosy hoe afaka miala izay te hiala. Na dia ny vahoaka iray fiangonana aza na ny firenena iray manontolo ara, rehefa te hiala dia mahazo miala satria Jesosy ry havana tsy mba manery ny olona hanaradia azy. Eny fa sarobidy eo anatrehany izao sy ianao. Ary izay indrindra no ampatsiahiviny hoe aoka izay ny finaonaonan'ny teninareo fa makarenina ny sofin'Andriamanitra, fa tsy han'ny fanenon'ny lokanganareo intsony aho sy Andriamanitra. Voasoratra amin'ny Amosa 5:10 izany. Sarobidy eo mason'i Jesosy izao sy ianao. Kanefa ny inona no avalontsika amin'izany amin'ny fahasarobidytsika izany? Fimonomononana, ny fitabatabana, ny fanomezantsiny, ny fandosirana an'Andriamanitra, ny fandosirana ny fiangonan'Andriamanitra. Afaka. Fa raha an' Jesosy Kristy tokoa izao sy ianao, raha tena nanolo tena ho an' Jesosy Kristy Tompo tokoa izao sy ianao, nandrain'i Jesosy Kristy Tompo tokoa izao sy ianao, dia tsarovy fa tena miraikitra amin'ny tenany. Izany hoe miraikitra amin'ny tenany izany dia tahaka ny zavatra anankiray mba hitantsika moa ireny olona izay manao tatoazy amin'ny tenany ireny, dia ataovy tahaka izany mihitsy hoe Jesosy Kristy Tompo anie efa vita tompo-kavatsa ato anatin'ny foko ary efa nofatsena tato anatin'ny foko ilay famonjeny, dia ilay ranona latsany ilay tenany natolony ho ahy ho famonjena ahy, ny ranona latsany ho fanadiovana ahy. Ary izay no nahatonga azy ny teny hoe tahaka ny anak'Andriamasony izao sy anao. Tsy misy atakalony anizaniza, fa aleo ny mifidy ahy sy mifidy anao. Kanefa inona kosa no avalontsika tsiraray avy? Mifidy n'izao tontolo izao tsika, manao ny fanao n'izao tontolo izao tsika, mitsipaka an'Andriamanitra izay mametraka antsika amin'ilay toerana sarobidy. Mba eritrereto hoe itsika ny malala eo masony, lavo vidy eo anatrehany, tsy mba novidina tamin'ny vola aman-karena, fa ny rany soa no nalatsany teo ambony hazo fijaliana. Rehefa malala rehetra ao amin'ny Tompo Jesosy Kristy Tompo, tena tia sy tianao. Jesosy Kristy Tompo, lay be voninahitra no nifidy azy sy nifidy anao
ary sarobidy eo imasony itsika mba tsapantsika tsiraray avy ve izany mahasarobidy atsika izany eo amason'Andriamanitra izany? Tapaonhevitra an'io havako. Mitoera amin'ilay toerana mahasarobidy anao eo imason'Andriamanitra ary aza mandao azy itsony fa ataovy tsapanao mihitsy hoe efa vita tomboka vatsy teo ampelantanan'Andriamanitra Jesosy anao, ary Jesosy Kristy Tompo dia efa vita tomboka vatsy koa ao anatin'ny fotsika tsiraray avy. Tsarovy ry havako fa ny masony mijery eny tontolo eny, eran'ny tany rehetra eny, mitady asy mitady anao, mitady izay ondray mbola very mba hisehoany amikery amonjy atsika tsiraray avy amin'izay mety zavatra manahirana, amin'izay mety aditsika. Kanefa kosa aza manara-po intsony amin'izao tontolo izao fa raiso lay toerana mahasarobidy anao eo amasony Jesosy Kristy Tompo, dia iainantsika izany fahasarobidy tsika eo amasony Jesosy Kristy Tompo izany anio apitso mandrakizay, ary dia vonina koa tsika tsiraray avy ho mpiara-miasa amin'ny Jesosy hitady lay ondry ray very. Vavaka isika. Jesosy io, sambatra izay satria sarobidy indrindra eo masonao ka izay tsiraray avy, izay mpanota, izay mpaniasy, izay tsy mahatsiaro izany fahasarobidinay izany eo amin'ny fiainanay sy eo mason'izao tontolo izao. Any Jesosy nataonay dia manararaotra ny famindraponao, mitsoaka rehefa azonay ny fahasoavana sy ny fitahiana avy aminao. Menadry izay Jesosy dia an'izay Jesosy ataonao hoe te hiala koa ianareo, afaka miala izay te hiala. Ndreto izay Jesosy miazakazaka eo amin'ny falanao, miverina eo an-kianjanao, raiso fazanakadala. Ary dia aoka Jesosy ho vita tomboka vatsy anao anatin'ny fonay tsiraray avy, lay fitiavanao, ka dia anana firaisana aminao izahay manomboka amin'ity andro anio ity, dia hatanteraka tokoa ny Jesosy lay hira manao hoe aoka ny foko sy ny fonao hiara amin'ny tempo tena iray, ary aoka ny saiko sy ny sainao iray safidy mandrakizay. Sambatra izay Jesosy manana anao ary tsapanay ny mahasarobidy anay eo imasonao. Misaotra Jesosy amin'ny fiadinao anay mandrakariva amin'ny lafim-piainanay, ary dia tafio ny herin'ny fananao masina izay tsiraray avokoa Jesosy mba ho mpiara-miasa mahatoky eo anatrehanao hitady lay ondry ray very hiverina ao ambalanao. Misaotra Jesosy io, mankasitraka ilay tompotompo sy mpanjaka ny mpanjaka dia ho tanteranao tokoa ny Jesosy lay tsodranao masina manao hoe aza matahotra, aza merikerika foana, fa vita tomboka vatsy eo ampelantanako ianao, hainao anio, hainao ampitso, hainao mandrakizay. Aleluia. Amen.